Fa isokatra atsoatsy kosa ny fifaninanana makasary andian'ny fahatelo izay iarahana amin'ny BMOI amidy izara nampahafantarina androany moa ny mikasikasika an'ity fifaninanana ity sy ny momba ny fisoratana anarana ihany koa anatin'izay fanazavana hoentin'ny roa tsirakotony iray ny eo amin'ny sarin'ny rivo rajonarivelo. Efa misokatra ny fisoratana anarana ho an'ny andian'ny fahatelo amin'ny hetsika fifaninanana makasary izay karakarain'ny BMOI amidy izara. Raha tsy aivina dia tamin'ny taona 2024 no efa nanomboka nanao izany hetsika izany voalohany indrindra ny BMOI ary nametraka ny anarana hoe BMOI sakaizan'ny zavakanto. Izany dia entina namarihana fa manohana tanteraka ny zavakanto ny BMOI. Tamin'ity andian'ny faharoa ity moa dia nampitondraina ny lohahevitra hoe A2 ny fakana sary. Ny fisoratana anarana ary misy dingana roa lehibe. Dingana voalohany dia ny fampiratiana sy fifaninanana isa-paritra, izany hoe miara-miasa amin'ny Alliance Française ny BMOI dia ny Alliance Française na ny BMOI manerana ny Madagasikara dia afaka anantonanareo angalana ny torohevitra sy ny taratasy fandraisana anjara. Ny toerana misy ny Alliance Française maromaro izay afaka hitanareo ny fandraisana anjara. Ny Alliance Française eto Antananarivo, any Diego, any Sambava, any Tsirabe, any Nosbe, any Tamatave ary any Majunga. Dia anatanana antsika rehetra zany any anjara fa be dia be ny loka nozaraina amin'io. Dia manasa antsika zany araka ny taratasy fandraisana anjara masiviko BMOI sy ny Alliance Française manerana Madagasikara. Be dia be ny mpiara-miasa ny BMOI amin'ity hetsika ity toy ny tamin'ny herintaona zany dia voalohany indrindra aloha ny Alliance Française izay mpanohana ara-kultoraly izay tsy hisy vina amintsika rehetra. Dia eo koa ny groupe Ultima Media, Tana Planète, Madarel Développement amin'ny fampiatranoana, ny fampiratiana rehetrarehetra ary ny Pixel Design. Karazana fanampiana manokana ho an'ireo mpanao zavakanto ny tena iantsoroan'ny BMOI sakaizan'ny zavakanto ary mandritra ity fifaninanana andian'ny fahatelo ity dia izara loka goavana ho an'izay sary mendrika indrindra izy ireo. Amin'ny fahadimy amby roapolo ny volana martsa ho avy izao no hanomboka ny fampiratiana ireo sary ka ny fahasivy hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo ny volana May ny famaranana ny fampiratiana ireo sary mendrika indrindra ka isokajiana ny nahazo ny loka goavana. Dia teo anatin'izay fanadihadiana fampahafantarana izay ihany koa ary no mamarana ny fampahalam-baovaontsika amin'izao alina izao mankasitraka anao nanjoy ny fampahalam-baovao hatramin'ny farany mametraka ny veloma ho amin'ny manaraka indray ny tenako.